Jareo toko fafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fafolo aran' Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika amin'ny fefy dia mpangalatra sy jiola. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandro ny ondry, ary izy no voain'ny mpiandro vavahady. Ary mpiandry ary ny ondry mihaino ny feony. Ary izay ondriny tokoa dia atsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo izy dia meloa azy, ary ny ondriny manaraka azy, satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy arahany fandosirany, satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Zany fanoaran'izany no nolazain'i Jesosy taminy, efa tsy azo izay zavatra lazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zany vavahady ny ondry. Mpangalatra sy jiola izay rehetra tonga talohako fa tsy nihaino azy ny ondry. Zany vavahady raha zany idiran'ny olona dia hovonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana, zao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Amen. Iresantsika tamin'ny herintsika ny resaka inona moa na resantsika tamin'ny heriny fiainana amin'ny Jesosy. Dia androantsika tsy ho fanalavitra amin'izay ihany fa eo ihany. Ity resaka ity dia resaka mpiandrondry. Misy acteur zany anatin'ilay izy, misy acteur anankitelo anatin'ilay izy. Mpiandrondry dia mpiandro vavahady dia ondry. Reo telo reo no voalaza ao anatin'ilay izy. Amin'ny ampahany voalohany tompo dia milaza fa izy mpiandrondry, dia misy ny mpiandro vavahady dia misy ny ondry. Ao amin'ny tapany faharoa indray izy dia milaza fa izy mihitsy indray le vavahady. Zany hoe Jesosy zany sady vavahady no mpiandrondry. I Jesosy io zany izy io raha vao tsy amin'ny fanokafam-panahy no andrenesana ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, dia tena azoko mihitsy lalazaim-polo hoe fahadalana ho an'ny jentilisa io izy ary fatafitoinana ho an'ny jiosy. Ny jentilisa dia tsy inona fa reo grika. Ny grika zany filozofy tamin'izany fotoana zany, dia rehefa mihaino ny fanambarana resahan'ny Paoly izy tena hitako mihitsy ny paozindralahy tena mila terina any amin'ny tranona daly ranga. Eo nga miresaka hoe izy no mpiandrondry, dia avy eo indray nga lazaindray fa vavahady. Comment peut-on être les deux à la fois? Tonga dia fahadalana ho an'izao tontolo izao zany resaka izany. Nisy fotoana koa Jesosy nilaza ao bokin'ny Hébreo hoe izy sady mpisorona be no izy koa le ondry fanatitra. Zany hoe izy ihany mitondra ny tenany ohatran'izao. Ahoana ianao sady ondry hoentina zany no ianao le mpisorona be, ahoana zany tsy possible zany, ahoana zany? Fa masom-panahy no ahafahana mandray ny fanambaran'i Kristy. Dia misokatra ny fotsika dia miaintsika dia mino. Ao anatin'ity tantara ity ny zavatra izay tiako izarana aminao amin'ity androandroany ity dia ny fanambaran'i Jesosy mikasika an'ireo anankitelo ireo. Voalohany indrindra aloha zany misy natao hoe ondrin'i Kristy. Dia ny ondrin'i Kristy dia omeny famaritana ao anatin'ny Jaona toko 10 eo vakeo tsara izy io. Fa ny fanambaran'i Jesosy ao dia zao hoe io ondrin'i Kristy io dia io mahay mihaino ny feony, io mahafantatra ny feony io. Hitanao ohatran'ilay teo zao hoe ny jiosy izy mila famantarana, ny jentilisa mila fahagagana. Zay mitory an'i Jesosy voaomby tamin'ny hazo fijalina fa tafitoinana ho an'ny jiosy ary fahadalana ho an'ny jentilisa. Misy karazana olona anankitelo zany mihaino an'io Jesosy io. Ny anankiray le tafitohana dia tsy inona fa ny jiosy. Fa hoany lahy zay boay kely hitanaingena zazany lahy tao Nazareta tao hoe niaraka lalao kalesitsika zao. Mety ohatrohatr'izay zany le sary. Zay na tonga sy tsy nino mihitsy no tonga tao Jesosy. Niaraka nitarika pne, niaraka fahaolona no miseho azy hoe zanak'Andriamanitra indray, mamanay fa mamanlahy ry fantatray, dadanlahy fantatray mpandrafitra. Le sezanay zao mbola tsy tonga hatramin'izao. Mety ohatrohatr'izay zavatra hitan'ireo olona ireo dia ahoana ny anekenay. Zay zany le jiosy tafitohana hoe tampotampoka teo rangaty dia milaza fa zanak'Andriamanitra. Dia misy indray le jentilisa milaza fa fahadalana.
le resako taminao te ahoana ny apossible an'izany ianao sady mpiandrondry ianao vavady ianao sady fanatitra ianao mpisorona be mbola mpanalalana ihany koa ianao mbola ohatra zao lazainao fa ianao daholo ihany koa mbola lalana sy fahamarinana ary fiainana lazainao fa ianao zao ianao daholo ty rehetrarehetra ty lazao fa ianao daholo ty rehetra ty ianao ny voaloboka ianao mofo ianao ny divay ianao ny inona fahadalany zany ao isin'ny gentilesa ao isin'ny grika zay zany le karazan'olona faharoa fa ho amintsika zay ho vonjena kosa de herin'Andriamanitra ianao zany aloha amin'ty androndroany aty de mila mijery ny tenanao hoe aiza ho aiza am'ireo olona telo reo ianao le olona telo le roa reto zany le nitantaraina de le miaino amin'ny sofina fotsiny rehefa nijerena rehefa niresaka tamin'i Jesosy rehefa niresaka tamin'ny Nicodemos Jesosy de Nicodemos tsy te afantatra akory nozy izy Jesosy raha tsy ateraky indraingy ianao ry Nicodemos tsy mahazo miditra amin'ny fiainany de zay le fatafotoinana ho an'ny Jiosy etsy ataoko ahoana ary nisitrika ao anaty kibon'ny mamanay indray jereo ary ty zany lohako ary ngoda be ohatry nina ahoana nidirako any de lasa fotsiny Nicodemos tsy nitady izy hoe fa inona ka indikan'izany Jesosy ampianaro aranga za mpampianatra ny Israely fa tsy mahay raha zay nako anao Nicodemos de nampianaran' Jesosy izy de hitany varavaran'ny fiainana fa satria Nicodemos tsy anisan'ilay fahatelo zay ondrin'ny Kristy de nijanona teto amin'reto toerany reto fotsiny izy toeran'ny olona mahalala afako be dehibe ny olona nge mahalala ny Kristy mahay baiboly ny olona fa ondrin'ny Kristy ve izy zao ny filazan'i Jesosy ny ondriko a de miaino ny feoko ny ondriko izy izy de mahafantatra mihitsy hoe zany ny feo an'ilay mpiandry azy zany ao amin'ny fanambarana ny fiavian'ny Kristy ao de zao ny filazany hoe am'izany ozy izy na de ny olom-bofidy ara de ho fitahany tsy tapotra teo le teny raha azo ny atao zany hoe le ondry de tedavo no fitahany raha azo ny atao manana fanambarana be mihitsy ny mpamina ny sandoka izay efa tonga sahady eto am'izao tontolo zao gaga ianao hoe misy olona milaza ny tenany zany tamin'ny voalohany hoe za apôstôly de gaga ianao manaraka azy ianina manaraka azy mpanompon'Andriamanitra ohatr'izao mpitory tena ohatr'izao avy izy milaza tamika hoe za Messia de mbola misy mijanona eo ihany miaraka aminy eo fa ahoana ary zany zavatra zany fa ahoana ary reto olona reto matsiaro ny teny Paoly amin'ny Galatiana toko faharoa iza namosavy anareo nefa teo aminareo indrindra ny nanehoana ny Kristy fa io rehefa ao amin'ny Kristy ny olona de ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza izy tsy miaino ny feon'ny vahiny fatany feon'ny vahiny fatany io ozy izy fampianarana fahiny tany amin'ny 500 taona laza hoe ny soratra masina irery ihany ny soratra masina irery ihany fa za milazanao ny soratra masina irery ihany no avadiky ny vahiny de resaka Jona toko 10 zany ty verset biblika daholo ny manipulen'ireo olona rehetrarehetra reo da nanontanio izy amoany aminao verset rehetrarehetra reo karazam-pivavahana rehetrarehetra reo ny olo-masony ny andro farany verset biblika ny avoakany anaovany démonstration aminao manambady roa telo ry zala avoakany verset biblika tsy hitanao mihitsy ny hoe verset ny navoakany fa ny ondriko irery ihany no mahafantatra ny feoko mahafantatra ny feoko miteboka voalohany zany ao anatin'le resaka enoy mihitsy any anatinao any hoe ondrin'ny Kristy ve amy mahafantatra ny feoany zay aloha voalohany indrindra de ozy izy milaza avy eo atsoko amin'ny anarany izy atsoko amin'ny anarany izy tsapa ao anaty zany zany zavatra zany zany tsy feo mibitsika avy any an-danitra na hoe hiditra ny anaty zoy ianao de maheno an'le feo an'ny anaranao atsony Jesosy fa enao any anatin'ny fonao zao le ambara Romana toko 9:1 raha tsy diso hoe ny fanahy de miara milaza mifana itsika fa zanak'Andriamanitra tsika fantatro ny dika zany misy zavatra tsapanao mihitsy any anatinao milaza hoe zanako ianao zay ny dika le hoe atsoko amin'ny anarana izy inona ny anarana zay nomeny Kristy atsika zanak'Andriamanitra isika endreny alehibe ny fitiavana zay nomeny ray atsika de netsony atsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika ny zanak'Andriamanitra de maheno ao anatiny ao fa zanaka izy zany ny assurance lehibe na misy ary ny fahalavona misy ny faharerana misy ny fakiviana indraindray fa misy antoka lehibe ao anatin'ny fo le verset nylazany alafity teo hoe na de manda azy ara isika izy tsy mamanda atsika na de tsy mino azy ara isika izy tsy mamanda ny tenany
ienao anatin'ny fo misy mampahery, misy mitazona, misy misitona ndray, reraka ianao, kivy ianao, kamo ianao, tsy teanao tsony ianao, mirediredy ianao, fa verena fa za tianao. Da ino mijaikojaiko moramora. Mandeha ny farany arina aloha voalohany. Aondriny ao ny lohany tsy tia hitan'izaniza mihitsy izy. Izy sy ny tompo rery aniny ao. Fa misy feo ny antso an'iny olona iny ao anatiny ao. Tsy mety mampipetraka an'iny. Tsy mety mampitoetra an'iny fa na midongo be tahaka n'inona na mirediredy iny na maninona iny tafody. Satria izay ny atao hoe ondrin'i Kristy misy miantso foana izy. Le fony tsy mamotsitra azy. Ity efa mandao efa sauvé manjo mbola inona iny. Ozy izy le ina moa vadin'ny Joba nyresaka tamin'ny Joba zay mantsy le hoe conseiller mantsy tia atodoty tia manome torohevitra. Efa zovy manjono mbola hivavaka ihany. Mandavany Jehova dia ao kofato izy le vadiny. Zao nambaran'ny Joba tahaka ny tenin'ny ray amin'ny vehivavy avy ady alina ny fiteninao. Fa na dia amono ayary Jehova, za tsy miala amin'izany. Zany ny ondrin'ny Kristy, mbola Joba ary zany fa ny ondrin'ny Kristy misy an'izany miresaka ao anatin'ny fony ao. Misy an'izany, misy miantso ny anarany foana. Aizy ianao, reraka, ay, za nge tianao foana, kivy, atray, tiako foana ianao. Za tsy mandahanao zany, verena ndray, mahereza ndray, mbola lavitra ny lalantsika. Reraka elindry mandeha, vono iahozy izy fa tsy mendrika noho ny raza koa. Tonga nisy anjely nitondra mofo tany amin'ny mofo avy any an-danitra mihitsy. Vao nafanaina tamin'ny vato, miaraka amin'ny menaka, io elisany mofo, io eliny mofo, hoan'ny mofo. Sotroiny rano, mbola lavitra ny lalantsika. Zany ny fampaherezana ho an'ny ondrin'i Kristy. Ka niteboka voalohany ao anatin'le lalao. Izy amin'ireo telo reo ianao. Fataro aloha e, fataro mihitsy ny hoe ondrin'i Kristy. Mandre an'izany fiantsona zany ve ao anatiko ao. Sa rehefa miady dia za rery no miady. Rehefa mamaky baiboly dia mamaky taratasy, mamaky boky. Dia mataitaitra. Ny boky rehetra nge mataitaitra daholo. Hoay, ho an'ny mpamaky ina moa? Za moa zany tsy mahafantatra le izy fa misy tantinanay mpamaky boky zay taloha tena fantatro daholo ny titre ny boky ny membre ny Albert Camus reny izy. Misy zany Agatha Christie zany fa tena metanetana mihitsy ny tovavy taloha mamaky an'izany. Taitaitra mihitsy tena Agatha Christie. Ka mavitsy kely mahalala an'izany eto. Zotra ny tsisy mamaky zany boky zany. Fa io baiboly io koa manetanetana ohatran'izany rehefa vakiana fotsiny amin'izao. Fa rehefa miainao anatinao, rehefa tsapanao zany hoe ondrin'i Kristy zany dia misy fahavelomana ao am-ponao. Dia mila fantatra aloha zay voalohany indrindra. Tapitra zay le karazan'olona telo. Eto amin'izay le position anankitelo, zay zany le ondrin'i Kristy. Dia misy an'le faharoa amin'izay Jesosy sy le le mpiandrindra sy le mpiandry vavahady. Ireo ny tena iresantsika amin'ity androndroany ity. Ny zavatra zay tiako ifampizarana aminao amin'ity androndroany ity mba tsy hampatonga antsika rehefa ondrin'i Kristy isika na mbola tsy ondrin'i Kristy ihany koa ary. Dia zao ny zavatra tiako izarana aminao tandremo ianao diso zavatra iorenana sy hijanonana. Ny zavatra mahadiso ny olona matetika dia taraika eo amin'ny mpanalalana ny olona, eo amin'ny mpanalalana tsisy. Zany hoe misy an'ilay lazaiko teo hoe misy ny mpiandriondra dia misy ny mpiandry vavahady. Izy ny voain'ny mpiandry vavahady dia tafahoana amin'ny ondry. Ohatra zao zany le sary ohatra zany zao hoe Jesosy any ivelany dia atao anatin'ity le valan'ondry dia nareo le ondry dia za le mpiandry vavahady fotsiny. Dia ny azako manokatra n'ity varavaran'ity dia mampandroso le mpiandry ondry. Reo ny ondrinao karakara ho izy. Dia vita indray zay dia reo ny ondrinao dia lasa entiny mivoaka any. Dia lasa hoentiny mihinana ahi-maitso aonao izy le filazany any Salamo fa 3:20 mampandry amin'ny ahi-maitso dia mitondra amoron'ny rano fialan-tsasatra dia mamelombelona fanahiko dia mitarika aho fahamarinana noho ny anarany dia na dia mamakivaky ny lohasaliko fahafatesana aza dia tsy matahotra an'izany lozy zany satria ianao no amiko izy tsorakazonao sy ny tehinao reo mahafaka tahotra. Dia ina koa ny ataony manositra dilo ilolohako ianao. Misy fotoana io ondro io tsy inona maratra dia rehefa maratra izy hosorana dilo ilolohany safosafony izy ampahereziny izy daholo manao an'izany. Azonao fa misy mpanampy izy io. Ny zavatra mahadiso ny olona matetika sy ny problema goavana indrindra ao anatin'ilay izy dia le mpiandry ondry tsy hita maso fa le mpamoha vavahady no hita maso. Azonao le izy
le mpiandrondry tsy hita maso fa ny mpamova vahady no hita maso. De io le mpamova vahady de any am'le mpamova vahady foana ny mason'le olona. Eny fa manao an'izao am'izao fotoana janvier février zao zao mpamova vahady mamotsitra tsodrano ny ataondry ralarara de tena any ny fon'le olona saina azy tsodrano avy amin'ny lehilahin'Andriamanitra ohatran'izao, bisopy ohatran'izao, ny apôstôly ohatran'izao, ny ohatran'izao, ny ohatran'izao. Lasa any ny famatorany fon'ny olona. Be de be ny fiangonana tena ripaka mihitsy noho ny amin'ny fifamatorana amin'ny mpiandro vavahady. Loza nge zany. Raha laina sara nge zany de enao ray aman-dreny tsy vakiny le zanako loha mihitsy fa ary en gardien ary foana izy tontolo andro tontolo ala. Asevo mody am'izay mbola amin'ny gardien izy. Tonga amaray nany gardien ra izy. Isaky ny tedavy nany amin'ny gardien, any gardien. Tena marary fonao raha ianao ray aman-dreny ao anatin'izany. Isaky ny manontany ahoana zaho arian'ny atao hoe rakoto zany na rabe. Arian'ny rakoto tata isaky ny mihetsika any andrakoto aho any andrakoto a. Ny asan'ny rakoto de mpamova vahady. Fa le dada sy neny iny no mampandry amin'ny ahe-maintso ary iny no mitondra amin'ny rano fialan-tsasatra. Ny akamaroan'ny olona tapotra eo amin'le mpamova vahady. Ohatran'izao zany fandeha le izy eto le izy de sokafana ohatr'izao le varavarana. De fa tonga le mpiandrondry fa maso le ondry mbola ere amin'ny mpiandro vavahady ihany. Ndaotsika iona amin'ny Jesosy, io Jesosy. Fa ijanona eto zay tsy hetsika eto. Mbola tsy azonao aloha le izy zao, fa ho azonao le izy eo aloha ohatrany ahoana fandehan'izany zavatra iainantsika izany. Mpiandro vavahady daholo ny rôle ny zavatra rehetrarehetra izay natao ampiaonantsika amin'ny Kristy. Fa ny akamaroantsika tavela eo amin'le mpiandro vavahady, ny sasany vo vavahady de tsy miditra izy fa eo mienahena eo fotsiny zany fa mpiandro eo. Zany hoe taraiky eo amin'le pita ohatra zany zao hoe mandeha le toriteny de tapitra le toriteny de tapitra eo amin'izay ihany koa ny fiainam-panany. Zay ny atao hoe taraiky ianao amin'le mpiandro vavahady. Azonao le izy? Le izy zany le toriteny dia fitaovana ampiaonana anao amin'ny Kristy. Azonao le izy? Le zavatra izay entina de fitaovana ampiaonana anao amin'ny Kristy. Zany hoe ao ambadiky le toriteny de tokony hisy tohany ny fiainanao. Azonao ve le izy? Fa raha tapitra eo amin'ny toriteny ny fivandraisanao amin'ny Kristy de taraiky eo am-bavahady zay ianao. Ny ondry lasa ny hinana ahi-maitso sy ny sotro rano sy mitsotsotra sy miala sasatra, enao taraiky eo am-bavahady. Vita ny ray iny ny alahady. Zay ny atao hoe taraiky eo am-bavahady raha lasa anabavy. Vita ny ray iny ny alahady. Rovina indray ty vavahady ty vao hisokatra. Zay moa zany lolantsika olombelona. Miandro vavahady misokatra eo izy rehetra mienahena eo am'izay. Vola izy io ny. Ay, sotra ny tompo zany. Tsy tatsony hoe inona no atao ao ambadiky zay zavatra. Ny atao ao ambadiky zay mianoka am'izay an'le fiarahana amin'ny Kristy. Zay zany te hanasanao hoe ny fiarahana amin'ny Jesosy tsy eto fa ny kafam-bavahady fotsiny ihany. Ny ataontsika eto de fanokafam-bavahady. Rehefa misokatra amin'ny vavahady, masahianao mitsofoka. Masahianao miditra fa rehefa miditra ianao de mihinana ianao any atokantranonao any. Masahianao manana fotoana tena iresadresahana amin'ny tompo, tena iarahana aminy, tena ifatohana aminy any amin'ny toerana rehetrarehetra, na anaty bus na ny anaty tomobily, miresadresa foana amin'ny tompo. Fa za miandro vavahady misokatra fotsiny de tsy zahay mpamova vavahady ny fikirana tany Moramanga nisy zavatra ohatran'izany. Efa tavakatra arivo nisan'le mpino. Fa lasa ny mpiandro vavahady, lasa izy rehetrarehetra. Satria taraiky teo am-bavahady daholo. Tsy nahazo tsirony tamin'le sakafo izay omen'ny mpiandrondry. Fa le mpiandro vavahady ny tena, ka le mpiandro vavahady tonga de manindry be mipoziny ka. Tonga de impressionnant be raha vao miteny izy. Lany mihitsy ny rorany ambavany any pitipitika rala sialabavy. Matololo daholo le ondry mijery etsy. Enjany zany, mahery zany resaky zany. Zany koa nataon'ny Jiosy tamin'i Jesosy. Mitory Jesosy. Ozy izy tena enjany ty tsy taka ny fariseo sy ny mpanora-dalàna. Fa tena mitory toy izay manana fahefana. Fa inona ny zavatra nitranga? Tsy nentina natona ianareo mba azonareo fiainana. Mpamova vahady daholo ny zavatra rehetra. Ny baiboly raha lasa anabavy, rehefa avy mamaky baiboly jereo fa ny akamaroan'ny olona
mamaky baiboly de amen amikatony. Ny voa ny vavahady tamin'ny alala ny fanokafanao baiboly, tamin'ny alala ny famakianao ny zavatra zay voasoratra tao, de mety nisy zavatra nanokafan'ny tompo sy nampahafantarin'ny tompo sy ny resahan'ny tompo taminao. Fa raha vao tsisy toyany iny zavatra iny, raha vao tsy ainanao iny zavatra iny, raha vao tsy misy communication, fifandraisana amin'ny Kristy, vavahady misokatra fotsiny ihany. Ozy Jesosy ny resaka tamin'le olona anankiray zay, rehefa nanontany izy, ina moa tompony lehibe indrindra mididy? De ozy izy Jesosy, ahoana ozy ny lalàna, ahoana famakinao azy? Zao ozy izy le fariseo, tiavan'i Jehovandriamanitra, fonao rehetra sainao, ny herinao, ary faharoa tiavany namanao tahaka ny tenanao. De nitodika Jesosy nijery azy. Tsara zany, tsy lavitra eo fanjakany lanitra ianao. Fa maninona tsy lavitra eo fanjakany lanitra ianao? Satria nijanona teo am-bavahady lenga iny, nijanona teo amin'ny fahalalana, nijanona teo amin'ny fahafantarana, nijanona teo amin'ny fanatrehana an'ilay sy famakina n'ilay soratra masina, fa tsy niditra tao amin'ilay fiainana. Ny afatra izay zaraiko aminao amin'ity androandroany ity, Jesosy no tena fiainana. Atao fiainanao izy amin'ny fotoana rehetrarehetra, fa tsy atao mpiangonana, fa ato mamoa vavahady fotsiny ihany. Misy vavahady hafa ihany koa, tsy vavahady moa zany fa mpamoa vavahady hafa ihany koa. Ty rahalako ty mpamoa vavahady ty, be de be ny taraiky eo amin'io, mandeha le mozika de tena taraiky eo mihitsiny, tapitra am'le akôry farany indrindra, verina ndray, verina amin'ny normal koa fiainana, fa tsy eo angeny tapitra, tsy eo am'le akôry ny tapitra, fa iny mamoa vavahady fotsiny ihany, afahanao hoe zay fa lancer le machine raikitra am'izay Jesosy a. Tena te hifamatitra aminao, tena ararotiko ny fanavozana, te lomano aminao, te hiresaka ao aminao, tena mamiko ny eo aminao, tena finy eo aminao. Fa taraiky eo amin'le vavahady ny akamaroan'ny olona. Misy karazam-bavahady be de be mihitsy, karazana mpamoa moa zany, raha laza mifangaro le resaka Jesosy ny vavahady, karazana mpamoa vavahady be de be, afahantsika miona amin'ilay mpiandriondry daholo reny rehetrarehetra reny. Nisy fotoana Paoly tena nalaza mihitsy Korinthiana voalohany toko 7, le niteneniko tao anatin'ny vavaka teo hoe, fa inona ozy izy Apolosy ary inona moa Paoly? Mpanompon'Andriamanitra ihany reny, afahanareo mahafantatra ny Kristy. Zareo tsy nanao zava-dehibe ny tenany mihitsy Paoly, tsy nanao zava-dehibe ny tenany mihitsy Apolosy, fa zay de mpianatro vavahady fotsiny ihany. Ozy izy mpianatra Jaona nanatona azy, tompo, le olona nataonao batisa ka izy ndrengy zao no manao batisa, ary tsy izy manao batisa ary fa mbola mpianany mampanao batisa. Ozy izy Jaona nilaza, za ozy izy tena nilaza taminareo ary tsy nafeniko anareo ny marina, fa tsy zany ho izy. Zany ny atao hoe mpamoa vavahady, tsy izy no izy. Za de fitaovana fotsiny ihany, ary za tsy maintsy miena fa izy tsy maintsy mitombo. De nefa ran'ny Jaona tsy maintsy maty mihitsy, satria maniny taraiky teo amin'ny mpamoa vavahady daholo ny mpianany rehetrarehetra. Taraiky teo amin'ny Jaona. Ozy Andriamanitra tapitra mission Jaona, zany tena fafavy be, ary tsy nety tamin'ny Jaona mihitsy zany, satria tsy araka le fahalalan'ny Jaona n'Andriamanitra mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra. De naniraka olona mihitsy izy nakany amin'i Jesosy hoe, ohatrany tsy normal ty manjoa ty a, za ve mpamoa vavahady de tokony higadro ohatran'izao. Ndana maniraka olona hoe, enao va lay andrasantsika sa mbola hafa? Lasa salasala indray Jaona. Fantatry Jaona amin'ny ampahany zany hoe za tsy maintsy mihetry, fa nieritreretin'ny eny mba mikelikely miafinafinany fotsiny, fa iza kosa de higadry. Ka izy ty sady nigadra no tapahana ny lohany, satria mpamoa vavahady fotsiny irery ihany no asany, fa Kristy ny tena zavatra. Natao eto amin'ity fitoerany ity, ninona hetsika atao eto, de tsy ny famatoranareo aminay mpamoa vavahady, fa ny ampahitananareo ihany Kristy. Izy no fiainana, izy no torinay, mifamatora aminy ianareo, miresa aminy ianareo, mitoloma, mitedava amin'ny andro manala, mifikira, miresa aminy foana naiza na inona tao, fa za taraiky amin'ny mpamoa vavahady. Reny hira enotsika amin'ny radio, misy hira tena mahafinaritra, ohatran'le teo zao je te donne mon cœur, iny tena mampihetsi-po, mampihetsi-panahy mihitsiny. Fa rehefa tapitra le mon cœur est à toi, miresamy le mon cœur est à toi, fa tsy aza manao amenna de samy miala indray. Alafasy koa manaraka.
fa zay ho amin'ny fiainan'lay olombelona. Ary averiko aminao eto ny problème fa ny problème de zao le mon cœur est à toi eniny sofina azo tsapaitanana mamy zany hery zany. Eo ny mozika mantsy tena manana hery mikasika ny amina. Misy karazana mozika tsy fantatro mihitsy inona ny teneniny fa de henonao ohatra mampatsiaro tany za mbola kely zany hery zany nefa tsy fantatro mihitsy. Teny espagnol teny tsy fantatra ny teneny eo fa tsy fantatra fa ohatra ny tonga de mampiletika mampatonga anao mampalahelohelo mikasika ny amina. Rehefa kasiana le amina de misokatra. Rehefa misokatra le amina mila misotro amin'izay tsika, mila misotro. Teneny kely le namanao mila misotro amin'izay hoe amen. Te mila mihinana fa ohatrany hoe tsika zao rehefa misy sakafo zao ampandaloviny eo fofotsika. Za moa système na restauration zany atao zay ampatonga le olona isokatra ny vavoniny. Ohatra zany zao raha sina restaurant de kopakopahana mihitsy ny fofona mba hoen'ny olona. De kopakopahana le fofona de misokatra vavon'le olona. De rehefa misokatra le vavony de mihinana. Fa tsy misokatra le vavony de ohatra ny zanak'Israely kopahana le fofona tongolo farao sy henany farao de zavatra hafa no hoanina aveo vary maina tsisy ninina hoanina aveo. Fa rehefa misokatra vavony de mihinana amin'izay. De rehefa mihinana de afa-po. De hitanao rehefa mandeha zany le herinandro avy nihinana de mety lefilefy le izy aveo tonga ny zoma sabotsy efa melefy mila mpamoa vavady ndray aloha. Azonao le asa le mpamoa vavady fa tsy sokafana vavady eo de mijery vavady eo zay le omba mijery flora jery eo fotsiny atao raha. De mety le vavady de miandro mpamoa vavady manaraka indray tsy zany eo fa mila mihinana ianao, mila mihinana ianao. Ianao raha ondry ny Kristy aza janona aza taperina eto amin'ny fotoam-bavaka ny fifandraisanao aminy. Raha ondry ny Kristy ianao aza janona eto, mila miala sasatra ianao, mila mamelombelona fanahinao izy, mila mitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinanao ny anaran'izy. Na de mandalo lohasaloko fahafatesana azy ianao, tsy atahotra ny loza ianao rehefa eninao fa izy no mpiandry anao. Fa raha mpiandry vavahady no ianteheranao de tsy mitondra anao amin'ny tsy mitondra anao amin'ny fahamarinana, tsy mitondra anao amin'ilay ay maintso ny mpiandry vavahady. Ka izy tsy maintsy miandry an'io ka sao de misy mangalatra le vavahady de tsy maintsy miandry an'io izy. De eo ihany ny asany de fotsy de mampiditra manetindray, mampiditra manetindray. Say daholo ny zavatra rehetrarehetra. Aza manao zavatra ozy izy Paoly tena nampianatra mihitsy, aza manao olona ho reharehanareo fa anareo ny zavatra rehetrarehetra. Anareo na ny anjely, anareo na ny eto tany, anareo na ny olona na Paoly na Apolosy, anareo daholo zany fa Kristy irery ihany ny aoka ho reharehanareo. Ny afatritsika amin'ity androndrony ity fa marina sady isika samy mazoto mihinana ho amin'ny Kristy isaky ny mihetsika tsy tapitra eto ny fotoana fiarahana aminy. Zay le religion taloha de tsy zay tsonontsika zao, tsy mijanona amin'ny tamaso tsonontsika, tsy tapitra eto, tapitra fotoam-bavakantsika amin'ny 12 latsaka fefa tsy tapitra eo, tsy tapitra ny atokantrano miaraka amin'le akanjo ozy isika, miaraka amin'le baiboly ny sasany baiboly lahady ihany nosokerina ary efa misy position spéciale eo ary io tsy azo kitikitiana io baiboly masina io. Za tena te hilaza aminao ny baiboly ihany koa de mpiandry vavahady taraiky io ny akamaroan'ny olona de le mpiandry vavahady foana ho any asoasoana baiboly masina io okio rakizya ty tsy azo entina ny WC zany indrindra WC gasy ay loza amina tambo raha ny faux septique mba misy fitoerany tsara le izy fa WC gasy ny asinao an'io mahazo ozona any ianao. Le mpiandry vavahady omen'ny olona voninahitra fa izy tsy mihinanao amin'ny Kristy, tsy io no inona lalana ahafantaranao an'i Kristy fotsiny ty inona ny asany ty ahafantaranao an'i Kristy. Ozy izy le fahendrena anankiray tena mbona kasika manokana zay mihitsiny. Ozy izy ny lasa quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Ry misy volana aizy zany ozy le adala ety any jery le tanana ny jery
aiza ny volany zany ry aiza tananao io tanana daholo reo aza taraiky mijery any pastera tanana manondry volana raha laha manatsoa tanana manondry volana iza koa tsy fantatro ty toerany ty tanana manondry volana misy ihany koa ny olona tena any am'le mpitarika fotoanany azy ny tena raha vao ihanina mandarika fotoana ao be a raha vao iny ao be a fa mpitarika fotoana tanana manondry volana daholo raha vao reny ny orenanao reraka ianao zany mahatonga ny olona tsy mety mivavaka tsy ny tena nakivy aranga tena iny pastery zany mba nieritreretiko iny tena milamy iny tena milamy ka izy nanondrana be leo be a hoe raha olona ohatry reny ary manondrana komaiky avany hafa tena zatsy anao tsony le tanana nijerenao zay fa ny tanana manondry volana jesosy noho izy ny problema ao zay le volana tsy hita maso fa maso ara-panahy ny ahitana azy aiza le volana sokafo ny maso-panahy de mahita azy de any am'izay mipanjina de aza melana tsony teneny foana isaka mihetsika za te hisotro ao aminao foana fitaovana fotsiny ny ambiny rehetrarehetra ny ambiny rehetra de fitaovana zay hitany masonao sy izay azo tsapahitanana rehetra de moyen daholy fa ny tena izy de lay tsy hita maso zay ny tena sarotra ary zay ny ilana finoana velona atao anatiko jesosy amin'ny fotoana rehetrarehetra finoana no iainana an'izany tsapany anatin'ny fanahy zany fa tsy eo amin'ny maso ara-nofiny ahitana an'izany zay ny afatra amin'ity androndroany atya aza mijanona amin'ilay mpanondro aza mijanona mpanelanelana daholy fitaovana daholy ahitanany Kristy fa isika tena natao ahitany Kristy na misy ny fitaovana na tsisy ny fitaovana mbola taraiky eo amin'ilay mpanelanelana ianao zay rehefa hoe ianina rehefa ianina anao hoe de zao ahako rehefa tsy ianina aneo de tsy zao ah rehefa ohatran'izao de ohatran'izao rehefa complet mozika de tena mety be amin'ny ara vao le olona mitendry tondry tokana reny tsy afaka mihitsy ny ahako raha vao reny manao tsy mety mihitsy fa taraiky eo amin'ny mpamovavahady foana tsika raha vao zay de jereo ny ataon'ny olona isaka mihetsika mitady mpamovavahady vaovao aiza ndray misy mpamovavahady vaovao ny ay le vavahady any tena mahalinanay mahafinaritra fihetsika io manao ohatran'izao io tiako be mihitsy rehefa sendra may azy tena sosany ohatr'izao mihitsy fitaritany any gaga daholo le ondro mijery an'le mpamovavahady ny mpiandry miantso avy aty ny fiainana atsy le ay maintso atsy le rano fialatsasatra zay mbola mijery mpamovavahady ko avatra enjana be io ay démonstration tsy démonstration tsy mpamovavahady niny asa taraiky eo ianao toy izao fiainanao miaraka amin'i Jesosy ary ho anao zay mbola tsy naheno an'izany resao zany androany Jesosy io matoa eto andrano matoa ianao sensible ny amin'izany fanambarany zany tena te ilaza aminao fa misy feon'ny mpiandry miantso anao ao anatin'izany ny olona nge rehefa tsy sensible zay niny natorinao azy eo manohatry rofona amin'ny maso ohatra misy terbine mivavaka petraka eo ngarany manao amenina fotsy izy menina tsy hay akory inany atao amenina fa de menina fotsiny le amenina efa tsy tonga volana le olo le efa te atory any amenina tsy tonga volana menina sisa na ny anjely ary tsy mahalala ina ty ny dika zany menina hony fa raha eninao zao afatra zao Kristy miresaka aminao fa leo ny resaka any Jesosy io za te ho tatananao any amin'le ay maintso le mampime ihany koa mbola mpiandro vavahady daholo areny fa tsy taraiky any fa tsy le menina ny tadidy rehefa netrany le menina kosa aloha enjana iny tena daza be zany nge mbola jereo le olombelona any am'izay tsy tokony ho izy foa raha mandeha zao le izy de le tena ohatra zao le ohatra zao tena ina talalalala tsy hainy akory amin'ny feo al izy talalalala fotsiny tadidiny talalalala tena hainy mihitsy ny enjana be fa tsy tafapetraka le feo an'le olona ny tafapetraka fa le fitondrana tsy tafapetraka androany ianao mijereva am'izay ny tena tokony ho izy mibanjina n'izany de asa vela tsony ao amin'ny Kristy manovo foana tapitra eto fitoam-bavaka rehefa lahady ho azy mamonjy larobia misy kely ndray adiny roa fa aza mijanona eo amin'izay ianao mpamovavahady daholo zany rehefa andeha ho aty ianao Jesosy io
izy favady misokatra indray de hitsoraka ohatran'le olona letanao le miandry an'le rano mietsika atao betesta mietsika ny rano fa ny problema n'le ngavalo amby telopolo taona iny mietsika ny rano izy taraiky eo foana misy olona tafasaoty alohany foana tafasaoty alohany mba tsy reraka ary izy tena raha za isan'andro zany ngara iny ateriny eo de miandry rano mietsika ny atao de fa nietsika le rano taraiky raha pitsondray veriny tsy hay raha pitsona isina tsy isy mietsika le ifa mihetsika taraiky aza spectateur ohatr' zany eny iainao ny fiainanao amin'ny Kristy mba olona tena mitady ny tompontsika ary izy nge tsy lavitra tsy lavitra lay varavarana misokatra ny anjarany hoe manomokatra azy ozy la hira anankiray zay o mivoany varavaran'ny lanitra eny moa zany le fomba filaza hoe ho any an-danitra tsika rahatr' zay fa ny varavaran'ny lanitra de zao tsika miteny zao mivo izy de anjaranao nao misisika toy izy ho anetrano sa te hijanona aty foana aonozy izy Davida rehefa netany Jehova tao amin'ilay loharano fialan-tsasatra sy le mamelombela fanahy no teneniny amin'ny farany zay indrindra de toetra ho atran'ny Jehova andro lava tsy miandry mpamova tsy mpamova vady ny any an-tenako fa hitoetra ho atran'ny Jehova andro lava amen daotsika hivavaka amin'ity andro anio ity samy miresaka amin'ny tompo androany aza taraiky eo amin'ny vavahady ianao aza taraiky eo amin'ilay mpamova vady ianao fitaovana daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny instrument na ny sonorisation na ny toerana zay mety mahafinaritra sy mahatamana na ny hira izay mamelombelona ny any anaty na ny karazana fitaritana maro isan-karazany na ny haingo tsehatra maro isan-karazany fa vady daholo reny ampatonga atsika ho tafahoana ny mpiandro ondry de miresahany ty andro anio ity de misotroa ho aminy de toa izy ny fiainanao amin'ny Kristy fahasajanona eto amin'ity toerana